andray ny vahintsika amin'ity atoandro ity a iresaka momba ny judo aloha isika avy hatrany a dia iresadresaka momba n'ilay etsika izay eo atao ao amin'ny lampan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena izay efa mandeha amin'izao fotoana izao azonao resadresahana ve hoe inona tsara moa ny antsoina hoe Kagami Baki Biraki. Biraki Oui, dia mamerina fiarabana ho antsika rehetrarehetra mpieno. Ny judo dia manana fomba mialatsiny fangaro teny vahiny kely indraindray na hoe tradition zay fampiaraban'ny samoray rehefa voalohan'ny taona. Ny samoray taloha dia manasa ny fitaovana nampiasainy hatramin'izay mba ho zava-baovao ny taona rehetrarehetra dia misy fanapahana an'le hoe mofo gâteau de riz amin'zareo natao hoe mochi ho ataon'zareo amin'izany zavatra zany zay mitovy lalaitsika malagasy koa rehefa tonontaona ohatr'izao dia misy fizarana nofokena mitam-pihavanana sy ny etcetera. Ny Kagami Biraki zany dia événement zay nampidiriny ny fondateur ny judo en 1884 hoe tsy ho an'ny samoray rehetra fa amin'ny école d'arts martiaux. Dia ny atao amin'io zany dia fiarabanantaona fanadinoana ny zavatra tsy nety taloha fa ho tsaratsara kokoa dia misy ny atao hoe fiarahana misy alahy na hoe misy ny atao hoe convivialité ny pratiquant d'arts martiaux ao amin'ny école. Dia eto Madagasikara dia manana club izahay atao hoe Akudokan dia isa-taona izahay manao an'io dia hitan'ny fédération fa mahafinaritra hitaizana ny judoka eran'ny Madagasikara dia isorana indrindra fédération ny tenako moa dia membre amin'ny fédération koa dia hoe tsara ho zaraina ny judoka eran'ny Madagasikara zany fitaizana izany satria ao anatin'io Kagami Biraki io no ampisehoana ny valeur ny judo tsy ho compétition fotsiny fa hoe inona ny tradition dia fampisehoana ny kata na hoe base na forme de technique ny fampisehoana na fizarana ny fitaizana rehetrarehetra azo amin'ny judo akoatra ny compétition fa ny judo hitantsika amin'ireny fahitalavitra reny dia compétition foana ny hita fa misy lafiny art martial anazy zany eo dia amin'io fotoana io ny ampisehoanay sy anazavanay ny ankizy sy ny pratiquant rehetra hoe andefasana message moa zany hoe zao nge le judo zao ny filôzofiany ary misy fiarahana be dia ny fandehan'ny Kagami Biraki zany dia fampisehoana ny faceten'ny judo rehetrarehetra dia fampianarana ny ankizy fampatsiahivana na hoe remise à l'ordre hoe ohatr'izao le izy dia mampiseho eo ny expert ny kata dia mampiseho ny ankizy ny démonstration dia faranana amin'le hoe Kagami Mochi na mizara amin'le koba mitam-pihavanana dia hoanina zaraina eo ambony tatami io dia miara mipetraka eo inviteny eo daholo ny mpakafy judo sy ny olon-dehibe ny ambasadin'ny Japon ny fédération ray manontolo ary nafinaritra ny président fédération izy fa izy moa olon'ny fitaizana dia monsieur Siteny Andrena Soloniaiko dia nytoanany ary natsony daholo ny judoka eran'ny faritra hoe tongava aty satria amin'ny judo io zany dia lasa nampidirina ny amin'ity fotoan'ity zany dia lasa zavatra telo no azo amin'io satria nasiany fédération compétition championnat de Madagascar de kata amin'io événement io tsy efa nanomboka maly ny kata manomboka andro amin'ny maraina teo fa ny dia nasiany koa ny compétition ny masters zany hoe le maître lefa olon-dehibe reny dia misy ny challenge ohatrantsika dia misy koa ny challenge de ceinture noire et marron ho an'ny jeune zany hoe ao anatin'le événement anankiray zany dia lasa misy événement zay iraisan'ny rehetrarehetra eran'ny Madagasikara ligue maromaro ny tonga eto dia efa nandeha ny éliminatoire omaly zany amin'le masters le vétéran sy le ho an'ny jeune challenge de ceinture noire dia ny championnat de kata moa zany efa nanomboka anikeo maraina zay aseho ao anatin'ny Kagami Biraki ny final andreo rehetrarehetra reo zany hoe ity andian'ny favalo ity atao amin'ity farany herinandro ity mety ho fantatra ve izavy ny faritra na tonga solotena zany amin'izao ny faritra tonga eto Madagasikara eto Antananarivo zany dia misy ny faritra Atsimo Atsinanana ny Orombe ny Atsinanana ny Amoronmania
ny vakinakaratra tonga eo daholo zany a de tsika analamanga moa zany fa amin'ny zay le firaisam-be. Raha iverenako kely mikasika an'ilay hoe ianao mpikambanao amin'ny fédération malagasy ny taranja judo ary misahana ny fanabeazana sy ny kata. Manahoana ny fandraisan'ireo ankizy an'ilay fanabeazana an'ilay haiady hoe judo zany amin'izao fotoana izao tsy mitarika an'ilay ankizy hoe hisetrasetra eraky ny laliny hoe za mafy be ceinture marron. Marina tsara zay fipetraka zay. Ny judo zany a dia voalohany aloha marina art martial fa compétition koa izy ohatrany hoe compétition sportive rehetrarehetra fa be ny zavatra azo amin'ny judo io a de tsy mahita angaminareo hoe misy judo manao adiady any an-tsena eny judoka, mety mafy izy ao anatiny ao a fa amiko amin'ny ankizy kely zany za moa mitaiza ankizy kely ka hatramin'ny lehibe tsy manome koa ny judo a zay zany de efa zavatra anankiray tsy de tsara tsy hoe tsy de tsara kokoa zany ho an'ny ankizy satria raha ankizy mbola tsy manana maîtrise izy a ampianarinao manome koa raha tsy manana maîtrise izy raha tsy hoe ohatra hoe moins de 10 ans de mety mandratra ny namany any ampianarana. De ny judo koa mila partenaire ho hitantsika eo amin'ny kata fa misy ny philosophie en judo hoe raha misy champion ianao a tsy hainao ihany na champion anao fa manana partenaire be de be ianao ao anatin'ny philosophie zay midikany hoe amin'ny teny japonais hoe jita kioei zany hoe prospérité bienfait mutuel. Tsisy raha misy ianao mijery compétition ana judo zany any amin'ny compétition ana judo na ohatra hoe japonais pur mandresy izy a miondrika izy zany hoe ny base ny fitaizana judo zany dia le respect, ny finamanana de ny fanajana ny zoky a, ny sincérité, misy code moral zay tena ananany judoka rehetrarehetra tsara ny ankizy a mandalo amin'io. Tsika eto Madagasikara ny ray aman-dreny a mbola tsy de tena hoe sensibiliser loatra na de efa miezaka be ara izay fédération manaparitaka era Madagasikara fa raha any amin'ny tany mandroso a eto amintsika teny exemple fotsiny a ny club judo eto amintsika tena kely par rapport amin'ny club na art martial hafa na art martial hafa vitsy nefa any amin'ny tany mandroso ny judoka be da be satria fantatry le ray aman-dreny no tsy instruit fa sensibiliser malala kokoa ny ray aman-dreny zany am'le bienfait ho an'ny ankizy zany akory tsy midika hoe tsy tsara ny zavatra hafa fa hitako loha zany fa be fandeferana ny mpanao judoka nefa manany maizy azy koa manendaka an'ireny fa akapoka reny ono mety hoe firy taona eo no tsara manomboka ny ankizy manao judo a firy taona eo ny lehibe a farafatarany no tsara manomboka raha ohatra hoe katehanao zany zao ohatra ny hoe finaigny zany zao te mba hanao judo zany hoe mbola kely mety hoe tara tsy misy limite manomboka 4 ans 5 ans zay de efa manao le hoe baby judo na hoe pré judo ary na olon-dehibe ara ny tonga ao a de afaka atao satria alohany ianao le bebe ny zavatra ianarana voalohany indrindra de miaro any tandremo tsara sody nareo mahita hoe to menjera be zany io misy tatami enjerana io a dia ny anarana voalohany indrindra de mianatra menjera any amin'ny judo a anisan'ny sport a akely risque indrindra amin'ny fahatapahana sy fahavakiana loha satria ny ampianarana ny ankizy voalohany de mahay menjera tsy vaky ny loha tsy tapaka an-tany raha misy raha menjery izy zany de mety hoe gratinure kely fa mba tsy tapaka aloha farafaratsiny. Sotranao maître mamy nanaiky ny vahiny teto Midi Magnifique izy irarina no totosa soamantsara ity événement zay karakarainareo miaraka amin'ny fédération malagasy ny taranja